raiky amby roapolo ny volana febroary raiky amby roapolo sy roa arivo. Alady voalohany amin'ny karemy. Anio koa ny havana dia alady ny arsiva sy ny tranombakoka FJKM taona 2000 raiky amby roapolo sy roa arivo. Noho izany ny fohy be arsiva sy tranombakoka FJKM dia manomana fandarana iombonana ho an'ny fiangonana FJKM. Ny perikupa androany mandritra nyty volana febroary ty dia mampiorina ny MINO ny tenin'Andriamanitra. Ny torony tenin'Andriamanitra dia ny ray aman-dreny mpitandrina Andrianasoa Alain. Ny dekona sy ny olona miasa androany dia ny sokajy antso. Ny mpitendry zava-maneno dia Andriamatora veloma dia Rahary Vonimbelo. Zao dia omanina koa ny salamo fiderana ao amin'ny salamo fa 720 mandiny fa 770 hatramin'ny fa 400. Ny fanekempinoana dia ny laharana fahatelo. Isy ny fandraisana fanasan'ny tompo ary aorinan'izay dia misy koa ny mpievitra-rano fiangonana. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Dia rahantsika mamaky ny salamo fa 720 andiny fa 770 ka hatramin'ny fa 400. Endreny fitiavako ny lalanao, fisaitsainako mandrakariva izany. Ny didinao mampahendry ahy mihoatra noho ny fahavalo, satria atao amiko mandrakizay ireny. Endry noho ny mpampianatra ahy rehetra aho, satria ny teny vavolombelonao ny fisaitsainako. Endry noho ny an-tanety aho, satria ny didinao ny mitandremako. Efa nravako no mitatsy ho amin'izay lalan-drato mba hitandremako ny teninao. Mba miala amin'ny fitsitika aho fa ianao no mampianatra ahy. Endreny hamamy ny teninao mandramako. Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako azy. Ny didinao no nahazoko fahalalana, izany no ankalalako ny lalako taka-rehetra. Amen. Thank you.
miarabantsika rehetra indray izay voankasiky ny voankazo mamy dia angatahana isika hitsangana. Hira fa 770 ny andinin'ny voalohany. Hira fa 770 ny andinin'ny voalohany no ataontsika. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay zanakao amin'ity minitra vitsy ity izay hianonay ny teninao, dia manomeza anay saina mahay mifantoka hitadidy izay ambary, koa dia mitenena Jehovah fa voninkazo izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo mipetraka isika. Dia jereo ary ny baiboly ao amin'ny Daniela toko fahaenina. Daniela toko fahaenina. Testamenta taloha zany ka ny andininy fahefatra. Daniela toko fahaenina andininy fahefatra. Hita ve tompoko? Mbola tsy hita? Aorianan'i Ezekela. Fitomanina dia Ezekela dia Daniela. Ndao ary fahita kosa angamin'izay vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izany Daniela izany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solo-mpanjaka namany, fa nanam-panahy hendry izy. Aleo ajanontsika hatreo. Izany Daniela izany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solo-mpanjaka namany, fa nanam-panahy hendry izy. Nanana inona hono izy? Fanahy hendry. Dia tamin'ny fiatombohan'ny fitaovavahana teo dia ny salamy fa 700 ny andininy fa 770 hatrany amin'ny 400 dia manantitrantitra an'izay zany nahoana moa zany ty Daniela ty ny nanam-panahy hendry. Izy zany dia isan'ny babo avy any Jerosalema tonga tia Babilônia. Babo, hitanareo reny babo reny rehefa azo misy rohizana tady sy ny sisa korododosina amin'ny karavasy. Olona toy izany ty resahany ety ty, kanefa dia manahoana nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solo-mpanjaka namany izy. Fa rehefa tonga tany pahababony izy zany dia naninona nanana toerana ambony. Niavaka zany ny olona manana fahendrena. Zay aloha zany dia hita voalohany eto. Niavaka izy, babo izy kanefa nanana toerana ambony teo anatin'ny fanjakana namabo azy io. Inona reny tena nampahendry azy? Izy zany dia zanak'Isiraely tao amin'ny firenena Joda. Olona nahalala n'Andriamanitra, tsy nahalala nahalala fotsiny, fa tena nifikitra taminy. Nanana fiankinana feno tamin'io Andriamanitra io. Zany hoe ny fiankinantsika fatratra amin'Andriamanitra dia manolotra fahendrena ho antsika. Ho ahy, ho anao, eo amin'ny sehatra fahavelomanao rehetra. Ohatra, zaho izay zaza ao an-trano iray aman-dreny dia afaka hanana fahendrena eo amin'izay henoko ny tenin'Andriamanitra ampitainy ny ray aman-dreny. Ampitainy ny ray aman-dreny ao an-trano izay. Fa raha ny amin'ny fiarahamonina koa isika, any an-tsekoly ohatra, manana tombony ny ankizy mianatra any amin'ny fianarana ara-pinoana. Mety any amin'ny katolikisme mahazo izy ihany, mety any amin'ny FJKM mahazo izy ihany, mety mankany amin'ny silamo koa aza ny sasany dia mahazo fampianarana izy.
fa ny tena mahendry dia ny fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra. Nampiavaka ny Daniela zany izao tenin'Andriamanitra ny fikirana izao. Fantatritsika tsara izany tantaran'ny Daniela izany ato amin'ny Baiboly, ary dia faly sy sambatra ny olona nomena anaran'izany hoe Daniela izany, afaka misedra ny zavatra mafy sy sarotra. Eny ary tsy ao amin'ny trano na sekoly ihany, fa eny anivon'ny fiarahamonina dia olona miavaka ny manana fahendrena, tsy azo tsinitsiniavina. Ary indrindra ety amin'ny fiangonana, olona afaka nankinana andraikitra lehibe sy sarotra. Ary dia raha maro tokoa ny kristianina manana fahendrena, dia hirindra miaraka amin'izay ny fiarahamonina, ny fanjakana izay misy izany olona izany. Eo anivon'ny tontolo be sahotakantsika amin'izao fotoana izao, mila olona hendry izany, mila olona manana manam-panahy hendry. Fanahy raisina avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. I Daniela zany dia nihoatra noho ireo izay neverina ho solo-mpanjaka, komandy samy mihafa rehetra. Azo ny mpanjaka nametrahana didy tsy andraikitra. Izany ny fanindrin'Andriamanitra, izany ny fanindrin'ny Tompo atsika rehetra, na kely mbola sasabitika, mba hanana fahendrena, hanana fanahy hendry. Iza ny te hanana fanahy hendry ny ankizy ohatra? Atsangana entana? Ndreny eny fa nisy tokoa. Dia izany no takiny ny Tompo amintsika indray amin'ny herinandro ity. Andeha isika eto anivon'izao tontolo izao, tokantrano, lalambe, fianarana, toe-javatra samihafa, dia samy hanana fahendrena. Afaka mitsangana kely isika indray hamerina an'ilay izy hatry amin'ilay manam-panahy hendry ihany. Andininy faefatra dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, dia tononona ilay andinina dia omena ny toko sy andinin'ny voalaza. Isa 2:3. Izany Daniela izany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solo-mpanjaka namany, fa nanam-panahy hendry izy. Izay Daniela 2:9 tapany alolokely eo. Vavaka ary sika marana izao. Andriamanitra hendry ianao, nandamina tsara ny fiainanay rehetra, ary dia tarihanao izay rehetra, hatramin'ny zaza madinika indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra koa, hanana fanahy hendry toy izay nambara tamin'ilay teto, fa ataonao mihoatra, ataonao miavaka, ataonao mitondra fitahiana ho an'ny firenena sy fiarahamonina misy azy ny olona manam-panahy hendry. Dia tovy aminay ny teninao Tompo, ary dia amin'ny anaranao Kristy mahafonjerery ihany no azonay mivavaka toy izany. Amen. Petraka arsika. Miaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay izany an-danitra, amaky sy hain'ny teninao izahay ankehitriny, mbola ankalaza ny teninao, ary hiaino ny afatra izay ampitondrainao ny mpanomponao. Koa mangataka ny fitsilovan'ny fanainao masina izahay, manokatra ny fonay, ahatakaranay ny sitraponao sy tondranay amin'ny fankataovanay izany. Dia mitenena Tompo fa miaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraka mamaky sy haino ny soratra masina isika, araka ny hitantsika ao amin'ny boky Nehemia. Nehemia 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Nehemia 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro 420 tamin'izany volana izany, dia nangona ny zanak'Israely, sady ny fadiana no samy nitafy lamba fisaonana sy ny ostany. Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely, ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razany. Ary nitsangana tao amin'ny fitoerany avy izy, dia namaky ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'i Jehovah Andriamanina tamin'ny ampahefatry ny andro,
Ary tamin'ny ampahefatry ny andro koa dia nitsotra sy niankohaka teo anaty Jehovah-Andriamanina izy. Ary Jesosy sy Bany sy Kadmiela sy Sebany sy Bony sy Sereby sy Bany ary Kenany dia nitsangana teo ambony lampiazon'ny Levita ka nitaraina mafy tamin'ny Jehovah-Andriamanina. Ary hoy ny Levita dia Jesosy sy Kadmiela sy Bany sy Asabny sy Sereby sy Hody sy Sebany ary Petahy mitsangana ka misaorana Jehovah-Andriamanitra reo mandrakizay. Ary isaorana ny anaranao malaza izay voasandratra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ianao dia ianao irery ihany no Jehovah, ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra, mba amin'izay rehetra ny aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra. Ary ireo maro any an-danitra samy ankohaka eo anaty ianao. Ianao no Jehovah-Andriamanitra izay nifidy an'i Abrahama ka nitondra azy nivoaka avy tany oran'ny Kaldeana sady nanao ny anarany hoe Abrahama. Ary ianao nahita ny fony fa nahatoky teo anaty ianao ka dia nanao ilay fanekena taminy hanome ny tany Kananita sy ny Etsita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Jebusita ary ny Girgasita ho an'ny taranany. Ary efa nahatanteraka ny teninao ianao satria marina ianao. Filazantsarany Matio, toko 17, andininy 17 hatramin'ny 20. Matio, toko 17, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato-tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihany hoe ny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fa na hisaraka amin'ny marina. Dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. Efa azo narova izany rehetra izany hoy ireo taminy, eny. Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary ny mpanora-dalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompon-trano izay mamoaka avy tamin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina, toko 2, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Tesalonianina voalohany, toko 2, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Ary noho izany, izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorinay ianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin'olona, fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay MINO koa. Fa ianareo rahalahy dia efa tahaka ny fiankonan'Andriamanitra anjodia izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ny nanjoanareo noho ny nataon'ny iray firenena aminareo dia sahala amin'ny nanjoa ireo koa noho ny nataon'ny Jiosy taminy, izay namono an' Jesosy Tompo sy ny mpaminany koa, ary nandroaka anay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manohitra ny olona rehetra, ka mandrara anay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjena ireny, mba hameno ny fahotan'ny tena ny mandrakarivo. Kanjo efa niara ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Ny fanahin'ny kristiany ariavako lay fanahy pampahery fa lay fanahy pampatsiaro ny iray ihany koa hiasa mahery aty anatintsika rehetra mba azahoantsika tokoa mandray ny tenin'Andriamanitra ampiorina atsika amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana. Ny tenin'Andriamanitra ary izay fampaherezantsika an'io dia araka ny vaken'ny mpanompon'Andriamanitra teo ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:10. Matio 7:10 ny andinin'ny 7:70 ka hatramin'ny 2:50. Matio 7:10 ny andinin'ny 7:70 ka hatramin'ny 2:50. Mahagaga ry havako fa raha vao miresaka zavatra iray sika na olona iray malaza sika dia tonga dia efa manana famaritana lava momba n'izany olona izany. Ndeha iresaka olona anankiray azo dia mba henony valiteninareo mba manahoana ny fahafantaranareo an'ilay olona. Atsangano ny tanany izay mahafantatra ny Melvin Adrien hoe inona ny ao an-tsainareo rehefa miteny an'izany hoe Melvin Adrien izany a? Bare inona ihany koa? Gardien de but inona ihany koa? Izay eritreretinareo izay mba tsy ilazana ilay fikambanana mpanohana azy. Dia raha miteny indray ary azo zao hoe Ranarjaona tsy fasoa. Inona indray ny ao an-tsainareo? Sekretera am-piangonana inona ihany koa? Mpiandry inona ihany koa? Efa eno izay lazairareo faran'izay. Ary raha miteny ary hoe Jesosy Kristy inona indray mba ao an-tsainareo? Zanak'Andriamanitra inona ihany koa? Mpamonjy inona ihany koa? Mpanasitrana inona ihany koa? Zay mpampianatra ity farany ity ravana ny tiako resahana anareo. Jesosy Kristy mpampianatra. Fa mpampianatra hafa kely Jesosy ry havako. Fa ampiasainy ny fomba rehetra mba hahaizany mpianany. Ary tsy amelany raha tsy azo ny mpianatra izay zavatra ampianariny. Mpandinika moa dia nilaza hoe Jesosy Kristy dia tena pedagoga hafa kely mihitsy. Mpampita fahalalana sy mpampita fahendrena. Atsangano ny tanany izay naheno tsara ny filazantsara araka ny Matio 7:10 teo. Atsangano ny tany izay naheno tsara hoe vovaky tsara mantsy le izy eo ampidiny ny tanany. Atsangano ny tanany izay nahazo izay nambara teo. Misy vitsivitsy zao mantsy nilazainy Jesosy nanao fampianarany Jesosy nanao fampianarany izy dia niteneny amin'izay ny mpianany hoe koa azonareo ve izany. Zay ny fanontaniana ataony Jesosy. Hoy indrindra Jesosy nanao efa azonareo va izany rehetra izany. Dia ahoana ny valiten'ny mpianany? Eny fa zao nahita nytaninareo nitsangana teo ohatrany vitsivitsy mba mangataka le havako namaky telo teo mba avereny vakina kely anaka le filazantsara araka ny Matio 7:10 ny andinin'ny 7:70 ka hatramin'ny 2:50 dia miaino tsara tsika. Atso ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato-tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavorin'ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihana no eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifatana ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy na riny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina. Dia atsipo ny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra izy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy. Eny. Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary mpanora-dalàna rehetra izay nampianarana ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompon-trano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Azonareo amin'izay ve? Dika le zay mantsy azo ihany fa mbola mangitahita ny toy ny fanazavana. Nanao fanoharany Jesosy nampianaran'ny mpianany.
ary rehefa vita ny fanoarana izay nataony Jesoa dia nametraka fanontaniana tamin'ny mpianana izy raharabitra dia zao hoe azonareo ve zany lazaiko zany dia namarina ny mpianatra hoe azonay. Fa inona moa ilay fanoarana nataony Jesoa? Nanao fanoarany Jesoa ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Efam-panatelo nampitainy Jesoa tamin'ireto mpianany reto ka nanadinany Jesoa azy hoe azonareo ve. Ny efam-panahy voalohany dia zao: mananjara amin'ny fanjakan'ny lanitra ny olona rehetra. Manana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra ny olona rehetra. Nanao fanoarany Jesoa ny amin'ilay harato-tarihina, file zany izay ampiasain'ny mpanarato azahoana trondro. Noariny Jesoa tamin'io harato io ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Za mba te hanontany anareo zao: ny olona rehetra ve afaka makany amin'ny lampa-panjakana? Misy mihoatra aloha ny avako sasy sarosarotra rira fa izao arono aho. Ny olona rehetra ve afaka makany amin'ny hotely avo lenta? Jereo aloha ny any aposy arono aho. Ny olona rehetra ve afaka mianatra any amin'ny sekoly avo lenta? Raha nitakan'ireo ny any Oxford reny ohatra. Mila mahay tsara ianao, mahay mifeteny pirenena ianao, zay ianao vao afaka misohatra anatra irotsaka saina mbola horaisina na tsy fa ny fanjakan'ny lanitra ry havako sy mba tahaka an'izany. Fa ambaran'i Jesoa tsara amin'ny fanoarana izay ataony fa ho an'ny rehetra ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa manarato tokoa mantsy ry havako ny mpanarato. Rehefa misintona ny harato izy dia manaraka ao daholo ny zavatra rehetrarehetra any anaty rano. Misy trondro ao, mety misy kapoka ao, misy lakiraro ao, misy zavatra be dia be ao anatin'io rano io. Fa rehefa arotsaka ao ny harato ka sotominao izany dia manaraka daholo reny rehetrarehetra ireny. Dia hoariny Jesoa tahaka an'izany ry havako ny fanjakan'ny lanitra. Manana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra ny olona rehetra, na ny lehibe, na ny tanoha, na ny ankizy, na ny avy any avaratra, na ny avy any atsimo, na ny avy any atsinanana, na ny avy any andrefana, manana anjara avokoa amin'izany fanjakan'ny lanitra zany. Fa tahaka n'ilay harato mahafoaka ny zavatra rehetra dia mba tahaka an'izany toriavana ny fanjakan'ny lanitra. Tsy voatokana ho amina olona tokana, na sarangan'olona tokana, tsy voatokana ho an'ny sokajin'olona vitsivitsy na maromaro, fa nomanin'Andriamanitra ho an'ny rehetra izany. Fa hoy Jesoa raha nampianatra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao: nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay le fanjakan'ny lanitra nomanin'Andriamanitra. Ary tao amin'i Jesoa Kristy zany no tanteraka ry havako. Tonga teto tany Jesoa ampafantatra ny olona ny amin'ny lalana ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Hoy Jesoa: izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Natorony Jesoa tsara fa ao aminy, miaraka aminy, amin'ny fanompona azy no ahatongavan'ny olona rehetra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Havako malalo amin'ito, nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy fa ny fandrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, tahaka ny nandrenesan'ny mpianatra ny tenin'i Jesoa, dia vanim-potoana ny famindram-pon'Andriamanitra. Mialohan'ny ahatongavan'ny fanjakan'ny lanitra mantsy ry havako dia misy ny atao hoe vanim-potoana ny famindram-pon'Andriamanitra. Ka ao anatin'izany vanim-potoana ny famindram-pon'Andriamanitra izany dia maneraka ny mpanompo ny tompo-Andriamanitra, naneraka ny zanany lahatokana izy ampafantatra ny olona rehetra fa tsy hisy kivy ambony any fa manana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ndraindray tokoa ry havana amin'ny fiainana andavanandro re mahatsitraika antsika. Rehefa anontaniantsika ny amin'izay momba antsika indrindra fa ny fanompotsika an'Andriamanitra dia matetika indrindra fa izay lehilahy moa miteny an'izany hoe ka dia tsy hita fa dia zao badolahan'Andriamanitra zao dia tsy hita fa dia zao moa mahazo anay tahaka ny milaza hoe zay angamba manana anjara zany na any am-piangonana, na any amin'ny sampana, na any amin'ny fikambanana. Dia raha mbola tohizana dia manana anjara koa ve zay ny amin'ny fanjakan'ny lanitra?
tena fahadso-kevitra lehibe zany ry havako raha izao afatra ampitainy Jesosy amintsika fiangonana zao izay nampitainy tamin'ny mpianany ka nivaleny ny mpianany hoe eny ary ampitainy amintsika koa amin'izao anio izao fampafantarin'ny tompoandriamanitra ry havana fa ho an'ny rehetra ny fanjakan'ny lanitra ka ny tenin'Andriamanitra isika fiangonana isika mpino mitory ny filazantsarany Kristy no harato-tarihina sady mifampitarika ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra no mitaona ny olona ihany koa ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra ny tenin'Andriamanitra isika fiangonana isika mpino mitory ny filazantsara dia takian'Andriamanitra mba hanatoe-panahy tahaka an'izany harato-tarihina izany tsy mba hanavaka na iza fa tsy anjarantsika olombelona ny manavaka tsy anjarantsika fiangonana ny manavaka fa isika dia harato-tarihina hitarika ny olona rehetra any amin'ny fanjakan'ny lanitra aza donona mandrakariva ry havako fa mamindra fo mandrakariva amin'ny tompo ary ao anatin'izany fampitoam-pon'Andriamanitra izany isika kosa dia tokony hiainan'izany zanaky ny famindram-po izany ka hifankaty hifanampy hifanohana mandrakariva ao anatin'ny ady sarotra tsika malagasy sy ny mponina manerana an'izao tontolo izao ry havana tsy tanisa intsony ny antony fa nahariva eto ary ny andro dia tsy olany zany fa tao anatin'ireny ady sarotra ireny ry havana dia misy karazana toetran'olona maromaro raha natsiaro nareo nisy toriteny izay natao tany amin'iny faraparan'ny volana martsa 2022 iny dia nitany sainy reto toetran'ny olona reto rehefa ao anatin'ny ady sarotra misy ny olona rehefa tojo ny sarotra dia tsy mahetsika ampitoerana izy fa dia mianahany eo izy ny raisiny misy ny olona rehefa tojo ny sarotra hoeto ary-tongotra lasa mitsoka izy fa ny karazan'olona fahatelo kosa rehefa tojo ny sarotra izy mijoro izy ary miafika ny atitsy andraikitra zay nanyrahany tompo azy ry havako malalo amin'ny tompo izaho sy anao tsy n'Andriamanitra hitafy toetra tahaka nyity fahatelo farany ity ka na eo ary zay mety manahirana na eo ary zay mety mampitanondrika na eo ary zay mety mahakivy na amin'ny fiainana ao an-tokantrano zany na ny amin'ny asa aman-draharaha zany indrindra ty amin'ny fanimpona sy ny fiaraha-mivavaka zany dia tsarovy mandrakariva vanim-potoana ny famindram-po izao tsy vanim-potoana ny fanavahantena na ny fanahina tena na ny famozam-po fa vanim-potoana ny fijoroana amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana vanim-potoana ny fijoroana amin'ny fankatiavana sy ny fanohanana izao fa izaho sy anao no ny rahan'Andriamanitra mba hitaona olona maro ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra misy mpandinika anankiray zay ry havana tsy adiniko mihitsy izao no lazainy hoe isika fiangonana isika mpino rehefa tena miorina amin'ny finoana isika dia isika no borina kilometrika amantaran'izao tontolo izao hoe aiza ho aiza ny fanjakan'ny lanitra moa izy firy kilometatra ny fanjakan'ny lanitra moa no misy azy mbola avotra ihany ve izy sa dia anjarako sy anjaranao ry havana amin'ny mieritreritra rehefa mahita ny FJKM Ambavahadimitafo ny olona na mahita asy mahita anao mahita antsika ny olona eny amin'ny fiarahamonina eny tena borina kilometrika amantaran'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra ve isika sasana hatrin'izany ho marika hampihemotra ny olona amin'ny fanimponan'Andriamanitra sy ny fivavahana fa ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny famindram-potsika ry havako izao ary zany raha teo ny ambaran'i Jesosy to amin'ny 1:7 ny amin'ny fanoharany amin'ity harato-tarihina ity fa na izaho na ianao isika rehetra ilay harato-tarihina miaina ny tenin'Andriamanitra ka mitaona olona ho amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny hevim-panahy faharoa ry havako zay nampitainy Jesosy tamin'ny mpianany tena azo ny mpianany ary tiany mba ho azonao koa amin'ity anito dia izao tsarovy fa hisy fitsarana alohan'ny fanjakan'ny lanitra tsarovy fa hisy fitsarana alohan'ny fanjakan'ny lanitra raha havana ny olona mieritreritra zany fivavahana zany zany fiangonana zany dia mandeha ho azy tahaka ny kiraron'ilay fantatrareo sy fivavahana zany sy atao mety daholo tsy manino zany tsisy bedy io fa raha ny afatry Jesosy eto ry havana manomboka amin'ny 9:7 sy ny 9:7 zay voavaky tsara teo dia tena mampangitakitaka tokoa fa tahaka ny asa fanaratono zany rehefa voavory daholo ny ao anatin'ny harato rehetrarehetra ao
dia hoentina eny amoron-drano. Ary rehefa entina eny amoron-drano ireny dia isy ny fanavahana izay ataon'ny anjelin'Andriamanitra. Rehefa tonga any amoron-drano dia isy ny fanavahana izay ataon'ny anjelin'Andriamanitra. Dia eto moa zany trondro no tadavina. Dia rehefa tsy trondro zany dia avahana. Ary na samy trondro ara dia mbola tsy maintsy jerena tsara hoe ity trondro ity ve azo hohanina, ity trondro ity ve sao dia misy pozina. Ary amin'ny trondro azo hohanina ary dia mbola misy fanavahana tsara hoe ity trondro ity ve ho amidy sa ity trondro ity ho andrahoana ohatrano. Ary raha samy andrahoana ohatrano dia mbola misy fanavahana ihany. Azo hohanina manta ve ity trondro ity sa tsy maintsy mbola andrahoana. Misy sary tahaka an'izany ry havana izay tandindon'ilay fitsarana ratra izay. Ry havako malalo amin'ny tompony, ny vanim-potoana ny famindram-poa mialohan'ny fiavian'ny fanjakan'ny lanitra dia manam-piafarana. Aza mieritreritra ianao hoe tsara fanahy foana Jesoa. Aza mieritreritra ianao hoe tsy tezitra foana Jesoa. Aza mieritreritra ianao hoe Jesoa nge tia dia tsy ataony ninninina ahy, indraindray mba mandroso, indraindray mba miverina, indraindray mba miditra, indraindray mba mivoaka. Tsaro fa anam-piafarana ny vanim-potoana ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary zany dia hifarana rehefa ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra Jesoa Kristy tompontsika. Ary rehefa tonga Jesoa dia hitsara ny velona sy ny maty izy. Ary isy ny fitsarana izay tandindon'ilay fanavahana ny trondro eto ry havana. Ary rehefa misy fanavahana moa dia misy ny tsara, misy ny ratsy. Ary sika nampianarin'Andriamanitra ary noforon'Andriamanitra atao amin'ny fahatsarana sisy hividin'ny ratsy zany. Sa manahoana nareo? Raha misy zavatra tsara sy zavatra ratsy hoe menanao dia nareo hoe hividin'ny ratsy? Tsara ihany ny fidina ka. Dia tahaka an'izany io ny zavatra mitranga ry havana amin'ny fitsarana, amin'ny fiavian'i Jesoa ny amin'ny rahon'ny lanitra. Koa ny afatr'Andriamanitra aminao dia izao: aza manjeny andro lava, aza varina mangatakandro, fa fitaky Satana ny fangatahan'andro. Fa neny Jesoa ry hava, ny teny nataon'ilay tamin'ilay jolahy teo ambony hazo fijaliana rehefa nahatsiaro fa Jesoa ny tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia hoy Jesoa taminy hoe anio ny aonanao amiko any amin'ny paradisa. Ny tadavin'Andriamanitra aminao ry havako dia ny anio izao ora sy fotoana izao amin'ny 10 ora sy sasany amin'ny alahady fa 20 ny volana Febroary 2022 ity. Amin'izao anio izao ny tompo no miantso anao mba azahoanao mandiny tena, fa tsy maintsy ho avy ny andro fitsarana. Ry havako alady voalohany amin'ny karemy anio. Rehefa miresaka hoe karemy tsika dia misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy fatatsika. Voalohany, vanim-potoana fiomanana ny pasika ny karemy. Ny faharoa, vanim-potoana ny fandinihan-tena ny karemy. Ny fahatelo, vanim-potoana ny fibebahana ny karemy. Farafakely ireo zavatra telo ireo ry havako tokony ao an-tsaina: fiomanana, fandinihan-tena, fibebahana. Ry havako malalao ny tompo, nambarany tompo aminao tamin'izao anio izao, fa tsy maintsy faran'izao rehetra izao ho avy ny tompo eny amin'ny rahon'ny lanitra ka hiatika fitsarana ianao. Araraoto ny andro azo anao vatsoa, fa mandalo izao fiainana izao, miaratsy izao fiainana izao. Araraoto izao anio izao ry havana, azahoanao mandamina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, azahoanao mandamina ny fifandraisanao amin'ny hafa, azahoanao manatsara ny fijoroana vavolombelonao any amin'ny tokantrano, any amin'ny asa mandrara sy ny fianarana, indrindra fetianivon'ny fiangonana. Azahoanao manao bebe kokoa hatrany amin'ny fivavahana sy ny fanompoana an'Andriamanitra. Aza manao hoe za tsy salama dia tsy afaka makany am-piangonana. Aza manao za mbola zaza fandraso rehefa lehibe, na za mbola tsy maro bebe raharaha zao fa rehefa milamindamina any irina any dia ho avy a. Tsy ry havako, tsy fantatrao ny ora sy ny fotoana, fa ny afatro ny tompo dia hoe miomany ianareo fa ho avy tampoka ny fiavian'ny zanak'olona, ho avy tahaka ny mpangalatra izay tsy mampiomana. Ry havako malalo amin'ny tompo, izao anio izao no fampitandremana, fampiomanana omen'Andriamanitra anao, fa tsy maintsy hiatrika fitsarana izao sy ianao mialohan'izany fanjakan'ny lanitra izany. Fa ny fahatelo ry havako, na ny tanin'i Jesoa an'reto mpianany reto
ka nyvalen'ny mpianany hoe azony dia izao hoe fidio teny zao ary zay hafaranao raha samy atrika fitsarana ihany fidio teny zao zay hafaranao raha nilaza taminao aty hoe raha misy manome anao trondro mbola fre tsara sy trondro masiso zay efa ratsy iza ny fidinao ny olona manay zany angamba ny mety hifidy ny trondro ratsy sanatr'in'izany fa ny rehetra dia ny trondro tsara avokoa no fidiny ka izany toy ny afatry ny tompo aminao ry avaka eto fa rehefa nanarato ny mpanarato no entina teny amoron-drano ny aza rehetrarehetra ny trondro tsara nataony tany anaty arona ny ratsy kosa dia nariny sy natsipiny tany amin'ny farimy rehetra afo zay nambary hoe any misy fikotroha-nify dia tandindony tsika ry avan'izany rehefa miatrika ny vokatry ny fitsarana isika isy ny fitsarana fa misy ny vokatry ny fitsarana mandray ny didi-pitsarana isika ary rehefa mivoaka ny didi-pitsarana na ianao avotra na ianao very dia mazava tsara ry avaneto fa hiatrika an'izany fitsarana izany ianao ka ny tsara dia hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra izy ny ratsy fanahy kosa dia ho any amin'ny farimy rehetra afo any misy fikitroha-nify zany fikitroha-nify zany ry avana dia faran'izay tena fahoriana tsy misy to azy fijaliana tsy misy to azy dia alay sary an-tsaina hoe voadidin'ny antsy ny tananao dia mivoaka raha inona ny tokony atao raha voadidin'ny antsy ny tanana ka mivoaka raha diovina tsara asiana alcool na asiana mercurochrome dia asiana menaka bandina tsara rehefa avy eo fa raha inona ny zavatra mitsanga hoe voadidin'ny antsy ny tananao dia mivoatra asiana lasantsy sy lolana afikasika zavatoza fa mbola mafy noho izany ry havana ny atao hoe any amin'ny fikitroha-nify satria nahataonao izany ianao sy mikatrokatroka ny nifinao fa sady mampatahotra ny vatana mangirifiry ny vatana mampatahotra ny saina mangirifiry ny saina mampangororo ny fanahy zany natao hoe any amin'ny farimy rehetra afo misy ny fikitroha-nify zany no mahandry ny ratsy fanahy ry havana rehefa toka mivoaka ny didi-pitsarana fa fahaloatr'Andriamanitra rehefa namorona an'izao tontolo zao izy tsy nataony tahaka ny biby ny olombelona tsy nataony tahaka ny hazo ny olombelona fa nomeny saina ary nomeny safidy ary anatin'ny saina sy safidy io no hanomezan'ny fahalalahana manokana ny zanak'olombelona isafidy izay afarany apetrak'Andriamanitra ao nolonao ry havana ny fahafatesana apetrak'Andriamanitra ao nolonao ny fiainana dia mifidiana ny fiainananao ho ny tompandriamanitra mba ho velony ianao sy ny taranakao ry havako malalo amin'ny tompo amin'izao anio zao fidio izay hafaranao io zany tsy vitan'izay hoe manao akisisika fotsiny tahaka an'ireny hoe azo varomory ireny ka dia zay tonga aloha mahazo dia zay ny hafarany tsy mahazo tsony tsy tahaka an'izany ry havana tsy resaka ambavo zany fifidianana zay hafarany zany fa manomboka amin'ny fo saina vava ary ny ratsambatana manontolo ny fiainanao manontolo ny asanao manontolo no maianao manontolo no maneho zany safidy zany ka na miteny ara ny vavanao hoe ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny ataon'ny tananao sy ny fitondran-tenanao manary anao very anao zanako na mitepo ara ny fonao hoe zany Jesoa fa rehefa lady ianao any Jesoa fa rehefa latsinainy ianao dia lasa mangalatra koa very anao zanako ninninona ry havana zavatra rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mahavery anao zany tsy misimisy natao hoe ty fahotana kely ty fahotana be fa mahavery avokoa ny fahotana tadio ry havana fa ao anatin'ny taktiky du diable amin'ny tahanantsika ny fanatsarana ny ratsy zany ny taktiky du diable efa nambana ny tompandriamanitra tamin'ny Eva tao edeny hoe aza mihinana amin'io voan'io azo io ianao fa raha vao mihinana an'io ianao dia ho fantatrao ny ratsy sy ny tsara ary hiatra aminao ny ozina movatsy avy satana hanky amely izy manao an'io tsara ny io voankazo io e masaka tsara nge io e rehefa mihinana an'io anao dia mitovy fahefana amin'Andriamanitra zany ny fitaky satana zavatra ratsy
tsara iny mbola ka tsy maninona nge ka mafy ke nazo anao tsy maninona nge ianao nge sahirany ianao nge tsy manaka tokony atsony fa te alaivi-paritsy lansa ihany io zany ny tactique du diable. Zavatra ratsy mody fonimponosiny zavatra tsara ry avako malalo amin'ny tompo. Aza vao fitaky satana sy ny forongony ianao fa am'izao anio zao sokafo ny fonao, sokafo ny sainao sy ny masonao, sokafo ny fiainanao mba hidirany Kristy. Ilay Kristy tena fiainana sy mitoranao amin'ny fiainana. Fa hoy Jesosy amin'Jaona toko 10 manao hoe avy aho ka anao azy anana fiainana be dia be. Tian'Andriamanitra anana fiainana be dia be ianao ry avako. Tian'Andriamanitra iorina amin'ny tena fiainana ianao. Tsy ny fiainana eto tany ihany fa indrindra fa ny fiainana mandrakizay dia ny fanjakan'ny lanitra. Tsarovy ry avako. Fa sarotra ny mankany amin'ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny olona tsy mino, tsy mankatoy ny tenin'Andriamanitra, fa mora ary tsotra ny mankany amin'ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny olona miorina amin'ny finoana, ho an'ny olona marina amin'ny teniny sy ny ataony, ho an'ny olona mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Fa hoy ny mpandinika anankiray izay hoe rehefa ankatoavinao 100 ny tenin'Andriamanitra dia ny tongotra ho anila efa any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia samy mijery ny tongony ry avako. Efa mbany amin'ny fanjakan'ny lanitra fe ny tongotra ho anila. Raha mbola misalasala ianao fotoana zao anio zao. Fidio tsara zay afaranao. Taky ny anaovanao zava-dehibe hoe za rehefa mba antitra dia mba mela zao ny taranako. Za ratrizay dia mba ho tahaka an'izao. Za rehefa mba maty alevenao ry ananina dia tia ny liturjia atao rehefa maty dia zao tsara zany tsisy maharatsy an'izany. Fa fidioko ny tena iafaranao. Ary tsy ambava ihany zany na an-tsaina ihany fa ny fiainanao manontolo ataovy mifanojo amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra. Ka maiza mifidy ary riavana teny zao. Aza variana amin'ny ankehitriny fotsiny ihany. Ny obolatsia malagasy mantsy dia manao hoe aza varivarian'ny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso. Fa mitombona koa zany hoe aza varivariana ny ambany maso ka tsy atsinjo ny lavitra amin'izay rehetra atao. Amboary teny zao ny afaranao. Enoy, ankatoavo ary mitoera amin'ny tenin'Andriamanitra dia anina anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Izao anio izao sahady. Fa hoy mantsy Jesosy aminao manao hoe efa azonareo ve izany rehetra izany? Modiko va efa azonao izany rehetra zany. Ny mpianatra nanao hoe eny fa ianao kosa mba ahoana? Man'Andriamanitra ny voninahitra ary ny fanahy Kosa amintsika rehetra zao tsika manantanteraka izany. Teniny izany. Amen. Zao dia anao ny anjara irany ny antsa aorian'izany dia ny vavaka fangatahana.
Zavaka tsikariavako. Ry Andriamanitra tompo rainay izay any an-danitra. Isaoranay ianao ny amin'ny soa asesehena asehonao, atolotrao ny fiangonana mandrakariva. Misaotra anao izay fa voky zavatsoa avy aminao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afatra izay nampitondranao ny mpanomponao. Tamin'izany indrindra Andriamanitra no nitenenanao taminay fa mampianatra anay mandrakariva Jesosy Kristy fa ho an'ny olon-drehetra ny fanjakan'ny lanitra. Mampianatra anay mandrakariva Jesosy Kristy fa mila mahatsiaro isan'andro izay fa ho avy ny fitsarana farany izay tsy maintsy hatrehinay. Mampianatra anay Jesosy fa mila mahay mifidy izay afaranay izay. Andriamanitra, eo anatrehan'izany teninao izany, matsiaro menatra mangay ay mandrakariva izahay. Menatra anao izay Tompo, ary eo anatrehan'izany teninao izany ihany koa dia toa mangovotra sady aza moa izahay satria fantatray loatra ny fahalemenay, fantatray ny tsy fantanteranay, fantatray ny fahadisoanay, mitafy fahalovana izahay. Koa ankehitriny Andriamanitra, mamindrafo aminay, mamela ny elokay, avaozy izahay, ary ataovy vita fihavanana amin'ny Jesosy Kristy indray. Koa matoky sy mino izahay raha io, fa raha tonga tokoa ny fitsarana lehibe, ny fitsarana farany, dia azonay antoka fa izahay fiangonana izay manondrika ny lohanay eto anatrehanao ireto dia mahatoky tokoa fa voasoratra ny an-danitra ny anaranay. Andriamanitra, mitondra mbavaka izahay ny amin'ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fiatrehana ny synoda lehibe izay atao any Asambava amin'ity taona ity. Irina indrindra ianao Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'izany ary maniry ihany koa izay mba tanteran'izany fotoana izany. Koa mangataka aminao ary izahay ampaherezy ireo komity ny birao mpiandraikitra fohibe izay tarihan'ny filohan'ny FJKM mba vita ny asa tanterana mandritra izany fa kion-dalana lehibe tsy maintsy hatrehin'ny fiangonana hanavaozana ny rafim-pitantanana ao anatin'ny 4 taona manaraka indray izany. Andriamanitra, mitondra mbavaka ihany koa izay amin'ity andro anio ity, ahatsiarovan'ny fiangonana ny arsivany FJKM, ampaherezo ireo birao ny mpitantana eo anivon'ny fohibe arsiva mba hihevitra mandrakariva izay ampandrosoana ny asanao Andriamanitra ao anatin'izany sehatra izany. Andriamanitra, mitondra mbavaka ihany koa izahay ho an'ny iray aman-dreny mpitandrina mianakavy izay natokanao, natsoinao hiasa amin'ity toerana, indrindra eto amin'ity fiangonana ity, ampaherezo, mehoero metoky mandrakariva, ary ampifalio ampanaovana ny asanao Andriamanitra. Ta io ny birao-piangonana izay mpiara-miasa aminy. Andriamanitra, indreto ihany koa ny fiangonana tsirairay, ny kristianina tsirairay, jereo ny isa tokantrano ny sambaravarana, mahatsiaro mambavaka ny tsy salama izahay, mahatsiaro mambavaka ireo azo pahoriana maro samihafa izahay, moe fifaliana izy ireny, ary atanjao mandrakariva. Fa ianao ihany koa antanteraka ny fanirian'ny fiangonana, ianao ihany koa hikirakira sy hanamboatra ny fiainan'ny fiangonana, hananany isa tokantrano fiainana lavorary ao amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra, mametraka ny herinandronay vaovao indray izay ampelantanao masina, koa ino tompony vavaka mangina atolotra eo ambony seza fiandriananao. Misaotra indrindra raha io, fa mpiaino vavaka ianao. Fa na dia tsy mangataka azy izay, dia mihoatra lavitra no izay eritreretinay sy
fanirina no tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Ivavakay ary dia ampiamboninay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho amasinane ny anaranao, ho tonga ne ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ity an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay noho ny anina saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ry havana fa totosa somatsara izao fanompoam-pavahana an'io izao. Ka melohan'ny ametrahan'ny ray aman-dreny mpitandrina ny todrano dia ataontsika ny hira voatondro amin'ny fafana. Raisanao ry avako ny tsodrano izay atolo tamin'ny anaran'ny tompo Jesosy manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anao samy ho tanteraka ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy a Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka ianareo rehefa afaka mandrena isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.